fiandriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny finoana an Jesoa Kristy no andravana ny asany lalàna. Ny finoana an Jesoa Kristy no andravana ny asany lalàna. Mofinainantsika anio ny Galatiana 2:2, ny 2:1 hatramin'ny 2:20. Ady hevitra lehibe ny teo amin'ny fiangonana tany Galatia ny maha-apôstôly, ary isan'izay asongadiny izao mofinaina izao ny famaritana ny maha-apôstôly marina, na ilay ataontsika hoe reconnaissance apostolique. Misy sokajina apôstôly maromaro manko miara-miasa teo, ao ohatra ry Petera izay apôstôly jiosy niasa tany anivon'ny jiosy. Misy ny apôstôly jiosy tahaka ny Paoly miasa any anivon'ny jentilisa, ary misy koa aza ny jentilisa miasa any anivon'ny jentilisa tahaka ny Titosy izay tanysaina ato amin'ny bokin'ny Galatiana. Arak'izany dia ny famahofahobe ny hevitra momba ny finoana sy ny asany lalàna. Nampifangaroan'izy ireo matetika ny fiheverana fa ny asany finoana sy ny asany lalàna. Mbola misy ny fiangonana na ireo mpino izay mieritreritra fa rehefa mandray amin'ny tompo ny olona dia tsy maintsy manaraka ny lalàna jiosy ihany koa, ka na dia jentilisa ary izy ka mandray an'i Kristy dia voatery tsy maintsy hoforaina indray izy. Paoly apôstôly miezaka manazava, manala zany fisainana diso zany, ary miteny mihitsy fa Titosy aza ozy noentiko niaraka tamiko, jentilisa tsy mba noforaina izy. Amin'ny apôstôly Paoly ny asan'ny finoana no manamarina ny mpino. Ny asan'ny finoana dia mbola mihoatra lavitra noho ny asany lalàna. Raha ny finoana fahiny tokoa mantsy dia ny famorana no mampiditra ny olona iray ho zanaky ny teny fikasana. Kanefa ambaran'ny Paoly apôstôly eto fa ilay asan'ny finoana no mampiditra ny olona, mampiditra ny mpino ho zanaky ny teny fikasan'Andriamanitra. Mbola mihoatra lavitra noho ny asan'ny famorana, izay asany lalàna, ny fanamarinana amin'ny finoana ao amin'ny Kristy. Ny asan'ilay finoana an'i Kristy mantsy dia mandray ny olona anankiray na mandray ny mpino anankiray izay mino ho toy ny miara-maty amin'ny Kristy mihitsy mba hiara-belona aminy indray. Izany no nahatonga amin'ny Paoly hiteny manao hoe voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Ny mino izay manaiky sy mandray an'i Kristy dia miara-maty amin'ny Kristy ary miala belona amin'ny indray. Izany no anazavain'ny apôstôly Paoly azy, dia hoe toy ny maty amin'ilay lalàna mihitsy ny olona ka ho velona amin'ny finoana. Hoy ny apôstôly Paoly eo amin'ny 9:9 hoe raha izaho dia tamin'ny lalàna no nahafatesako ny amin'ny lalàna mba ho velona ho an'Andriamanitra aho. Rehavako malala amin'ny tompo, mampianatra antsika zany ity mofinaina ity, mampianatra antsika ny asan'ny fanamarinana amin'ny finoana. Andamina izay milaza amintsika fa ao amin'ny Kristy Jesosy no amarinana ny olona rehetra.
fa ankilany koa dia mampianatra antsika fa ny herin'ny finoana no hamaritana ny mahampanompon'Andriamanitra, fa tsy ny klasy sosialy, tsy ny sarangam-piarahamonina, tsy izay statut na andraikitra raisinao anivon'ny fiarahamonina no mamaritra mahampanompon'Andriamanitra anao, fa lay fahafatesana ao amin'ny Kristy dia tonga mpanompon'Andriamanitra ny olona anankiray. Arak'izany, lesona lehibe ametrahantsika amin'ny toerany ny olona nantsoan'Andriamanitra rehetra ity tenin'Andriamanitra ity, ahafantarantsika fa tsy ny safidim-pon'ny olona manokana ny teo mpanompon'Andriamanitra, fa Kristy izay niantso azy no manamarina azy mahatonga azy ho mpanompon'Andriamanitra. Arak'izany, ny mpanompon'Andriamanitra dia manana sata manokana ao amin'Andriamanitra. Itsika rehetra izay nandray an'i Kristy dia omeny tompo sata vaovao ao amin'ny Kristy, hiara-belona aminy mandrakizay. Dia mampahery antsika mpanompon'Andriamanitra rehetra ary, indrindra izay rehetra natsoin'ny tompo ho amin'izany fiainana vaovao omeny tompo izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ho amintsika kosa ny tenin'Andriamanitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Raha eo misaotra anao zahay fa velona sy mahery ny teninao, miasa mahery aty anatinay. Misaotra anao zahay fa nanaiky nandray anay ianao, nanaiky nanamarina anay ianao, eny ao amin'ny Jesosy Kristy no fanamarinana anay ho tonga mpandova ny teny fikasanao. Ndreto zahay mivavaka manokana ho amin'ny fiangonanao, eo anatrehan'izay rehetra mety ho disadisa apôstôlika, eo anatrehan'izay fifampiandaninana karazana fiatsaram-belatsia, eo anatrehan'izay ady lahy samy hafa diso toerana ka tsy manamarina ny finoana ao aminao. Ianao Andriamanitra hanarina ny fiangonanao ho amin'ny fahamarinana marina tokoa, fa apetrakay kosa ny mpanomponao rehetra mba hanana anjara tsara izay efa nosokafanao, efa natolotrao ho azy reny tsiraray avy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompony fiantsonanay no anaovanay sy angatanay izany mivavaka izany. Amen.